ary ny tena zavatra lehibe sy goavana indrindra tamin'ity androany tetỳ fiadanana tetỳ betsaka ary maro amin'ireo fianakavian'ny ankamaroany izy ireo dia tehiteny fa saingy matahotra ny mety ho antso-jay matahotra ny kosa satria mbola manana ny marary izy ireo tsaboana ao anatin'ny hopitaly izay zany tsy hoe mpisolo vavan'izy ireo akory tsy hoe manao récupération politique tsy hoe mijapy fahorin'ny olona fa tena hoe zay zavatra tsy azon'izy ireo tenenina anisan'izany ny amin'ny hoe fandraisana tanana an'ireo marary teo anivon'ny hopitaly raha ny firesaka izy ireo dia mety mbola nisy tokony avotra ara-potoana ihany raha toka tsara ny fandraisana tanana any hopitaly raha ny resaka ny fanaovanay tamin'izy ireo zany zay tsy hosahany mihitsy misy fianakavianareo tsy mbola niseho taminareo mihitsy hatramin'izay ka mandrak'izao ary tsy teny mihitsy izy ireo satria matahotra fa anisan'ny zavatra ny teneny teo dia ny hoe mba mila kosa fandraisana ny tanana fandraisana ndraikitra amin'ny fitondram-panjakana ary izy ireo dia hitory zay zany ny resaka ny fanaovana taminy zay anoloranay ny azonay atao zany dia hoe manolotra solovava tsy vitanay rery nefa zany fa tena hoe mila fanapitsika vahoaka malagasy sy izay mitadiny marina ireo fianakaviana ireo araka nefa fantatra moa hoe tsy fianakaviana iray ihany fa maromaro no sedra nyty olana ary indrindrandrindra ao anatin'izay le mikatsaka an'izay fahamarinan'izay ao anatin'ny tsirarahatya dia nanapa-kevitra zany ny anolo-tanana an'izy ireo ka ny fifanampiana tsy ndriko tsara hoe fifanampiana ao anatin'le satria tsy zahay irery no manao an'izany dia any amin'ny resaka fanomezana mpisolo vava zany mba ahafahana mitondra andraray ny anivon'ny fitsarana ahitana ny marina ao anatin'ity raharaha ity mbola manakolazaina amin'le Ambomalasa merkesina enjana tena enjana lay fahankona mihitsy manoloana an'le zavatra misy raha volana angarangidany tsika zao raha volana mahery herinandro tena mbola tsy hita inona ny mangirana anatin'le satria ny petsaka ny aiasy zavatra tsy ohatrany hoe tsy amin'ny tena veny hoe tsy mikoly mifamaofao tsy tena misy hoe fahitako azy aloha zala ohatrany hoe nentina tamin'ny politika le izy fa tsy teknika tena anatin'ilay le fitondra ndraingy ohatra milazo hoe aza manarara ohatra misy manao récupération politique an'le zavatra misy kulisa ohatra moa farara ka zay ny fanefitra ny hoe tsaosiny hoe ambara fa récupération politique dia ny filazana ny marina sy ny zavatra mahitsy sy tsy azo ozongozonina sy tena tsapan'ny olona hoe mitompona satria raha ohatra hoe ny laboratoire zany zao dia ohatrany hoe nisy vaovao hafa voalatsaka indray hoe anakironona naovana azy indray ohatrany hoe tsisy resaka an'izany misy tao anatin'ny ray volana ray volana sy herinandro lay famoaham-baovao nataon'ireo mpanao gazety vahiny ny laza fa tany Strasbourg dia laboratoire tsy ohatrany hoe micontredire ny zavatra nambaran'ny mpitondra fanjakana dia taorina zay indray zany novoaka le izy hoe laboratoire roa indray nandefasana an'le si mbola afaka andefasana hafa ihany zany no am'fotoana hafa zany hoe mety mbola afaka andefasana zany laboratoire hafa indray koa fa le zany manamafy ny tsy fisina mangarahary ohatrany hoe ny anatin'ilay vono afo sy fanamarina tena raha tsisy ratsy ny tena iny mpanao gazety fahiny tsy tena minoana tsy niteny tsy ndresaka afa le amin'isy loha zany mba niderany mpanao gazety malagasy tena manahatra mihitsy zany ny tsy ambaratelon'ny fanadiadiana tsy namoaka vaovao hafa mihitsy fa ny vaovao ofisialy no navoakany ny tena marina ny mpanao gazety malagasy dia asen'ny tompona andraikitra ara-panjakana asiny sy toerany ary na lazaina fa vaovao ofisialy ary mbola isina hoe fanavakavahana sisivana satria raha nandeha zany ohatra sabotsy alina iny hoe nakary amin'ny asira ny ministra anakiroa moa tena tarika azy tao ministra ny fahasalamana sy ministra ny serasera dia tsy efa iny amin'ny tambazotry sosialy ianao na eny amin'ny any anaty hoe serasera amin'ny ministera vao mahita hoe kay nisy fa tsy nyrehetra no mahafantatra an'izany fa reo hoe heverina hoe afaka mipasoka sy midokadoka sy tsy haiko miala tsiny mety hoe samy ao anatin'ilay tontolo fa zay afaka atao fitaovana fotsiny taiza moa le izy tany natao tany France tany Strasbourg mety mahazo idiana varotra angamba le izy dia mety nefa aim-bahoaka le izy aloha zany tsongotena tsongofo maso mahita ny detsoka aloha nareo zany resaka politika fa ny hita aloha ao anatin'ny herinandro misy raha maso maro milatsaka foana zany aloha hatreto zany hoe tena zavatra tena marary le izy ary tokony tsy atao resaka hoe ambony varavavavady ny filaza azy raha ny tena mbana satria tena mafahita le izy nge efa 10 mahery namony eny tao anatin'le tranga sisy Antananarivo Mahajanga Fianaratsoa sy ny hafa ihany koa samy resaka mifanakaikaiky le ambositra moa zany de zay le mahatonga an'izy fa
Ny rarina aloha zany hoe mba hivoaka ho salama tsara reo ambiny voalaza ao amin'ny ACRA hoe misy eo amin'ny 6 eo moa zany le izy zany de mba irarina mba ho tafavoaka soma tsara fa hatreto aloha zany tsisy milaza mihitsy hoe inona le tena antidotin'le izy eo akoatran'ireo tsika hoe 4 4 efa mivoaka zany na 7 de tsisy milaza mihitsy inona le tena nasitana an'ireo olona reo fa de ngamba ny resaka vavaka aloha tena betsaka atao anatin'le izy fa zao koa kely izy ry zalahy izy io lasa nivoaka mifanginana tapoka le ministry ny fitsarana tamin'ny maly tamin'ny farany herinandro io moa zany fa tsy eo maly de zavatra tao anatin'ny faray volana sy herinandro taty aoriana zany de laza hoe afanganana ny fitoriny fanadiadina tena ray volana ty aoriana de satria zany izy mivokatra iny zany zao de hoe namoahana IST zany interdiction de sortie du territoire zany lay tompopety lay tovavy 20 taona moa zany le izy de ny fianakaviany akaiky ny reniny zany zao le hoe nakatao garde à vue zay aloha zany satria maly izy le nadidina teny amin'ny teny fiadanana teny de nitazomina vonjy maika ao aloha zany atao ina moa zany atao andromasy moa zany filazana zany amin'ny teny malagasy zay aloha zany ny vaovao farany de samy miandro satria aloha zany fahitako an'izy ry zalahy de hoe tsy maintsy feheziny mpitondra fanjakana faran'izay aingany io raharaha io satria atombotra ohatran'ny orotsaka koa le saka sadeky zany satria mety hanaloka mety hanakatona le tokony dokadoka manodidina an'le fampiatran'ny Madagasikara ny sadeky zany sao de difotra eo de tsy maintsy atao aloha zany ny zavatra rehetrarehetra mba hoe raha teny tsotra moa zany de pisy ny fitoniana de zay zany le izy hoe efa namoahana IST le tompopety de efa mandeha zany izy zany hoe zany rehetrarehetra zany no mitranga de atao arin'le ny fionan'ireo fianakaviana namoiavana tamin'ny tony papanolalana talohan'iny sy le hoe anaovana fitoriana amin'ny tambabe zany plainte collective sy le hoe samy tour zay eritreretiny ireo zay nanana an'le victime zany tao anatin'iny raharay zay zany vao niazakazaka be le zany rehetrarehetra zany mipotra ministra nanao desantary nijery nanao ohatran'izao sy n'izao de ny aloha zany ny famakiko an'izy de hoe satria voatombotra ohatran'ny orotsaka de tsisy anaovana le lazalaza be hoe tena ankalazaina be mikasika an'ilay fampiatranony Madagasikara le fionambeny amin'ny sadeky amin'ny volana ao 17 sy 18 ny volana aogositra de mila hoe fehezana aingana zay foyer de tension zany hoe zay mety ho pitikafo sanatria andrehitra zavatra eto de tsy maintsy manao an'izany rehetrarehetra zany izy aloha raha ohatra atao anatin'ny ray volana samy fampiena satria namatotra mitondra fanjakana ihany nge le karazany filazana tamin'ny voalohany vao nitranga iny de hoe mosavy io zavatra io de nefa le valin'le fitilinana tao tamin'ny voalohany tsy tena zay loatra ny manamafy an'le izy na de misy ngizina amin'le mosavy ary zany ny serasera ataon'ny fotoana fanjakana amin'izao fotoana zao le hoe empoisonnement zany ka je ne veux pas savoir zany hoe poison poison ny saromitranga ohatrany hoe manamafy kely alay ela tenen'ny brito teo rehefa misy mpitondra fanjakana amin'ny teny tsy maintsy tafiditra foana alay hoe tsy botulisme na iza amin'ny teny tena zay foana de ministre fahasalamana moa zany somary hoe miresaka hoe botulisme tsy mamparary rein botulisme tsy mamparary foie sy ny sisa fa tena ny mpandinga zany miresaka sy miteny foana mampifandray an'ireo zavatra rehetra hoe de tena hoe samy hafa tokoa hoe ny teto Antananarivo ny tany Ambositra ny tany Mahajanga sy ny sisa de ilay hoe tsy misy botulisme ohatrany hoe inona zany tranga tany Fianaratsoa tany Ambositra sy ny sisa teo anatrehan'ilay zavatra mitranga de raha i Madagasikara isan'ny hoe raha lay famakafakana netin'ny fampahalalam-baovao vahiny de tsy manana an'ilay fanifitra raha sanatria ka misy ny botulisme fa tsy maintsy hoe manao fangatahana any amin'ny OMS na hoe laboratoire lehibe ka sanatria tsy te hiditra amin'izay ve ny fitondram-panjakana na de efa misy ary reo tranga aiahina ny rarina zany isy ihany koa ny fanazavana mikasika ny hoe inona marina ary zany ny tranga tany Ambositra mitany teto Antananarivo fanazavana teo hoe ara teknika sy ara-tsiantifika
tsy azo iodiverana sy tsy azo lavina fa lay sara ohatry ny hoe lasa campagne na propagande tena tsy botelisme fa poizina de le poizina ohatran'ny tsy fantatra de io ihany koa lay hoe fandraisana ndraiky rehefa misy mpitondra fanjakana voatonontonona de ohatrany hoe trasan'ny fanalambaraka zany raha lay serasera fa ny azakazaka be neny fanadiadiny tamin'ny herinandro teo nisy alay mpitandrana ray aman-dreny am-panahy niakatra fampanoavana satria hoe namoaka ranty tamin'ny tambazotra serasera hoe manala baraka lay minisitra de nanao vidéo izy io moa zany mpitandrana mpampianatra reo leo mpampianatra le tsy amin'ny sekolon'ny théologie zany etsy Ambatonakanga de izy moa zany zao sur contrôle judiciaire raha maso ara-pitsarana ary amin'ny volana aogositra iny zany ny fitsarana azy sekolony zany no makasika n'indray aman-dreny mpitandrana voaterina mpanaovana karazana natao fona mihitsy izy fonana pabe maso iny zany aloha zavatra mitrano fa zao matsy le izy hoe raha misy lozam-pifamoivoizana accident mortel dia miditra avy hatrany aloha le ohatra le tery varatra tamora tena ka milalany mausolée nisy an'le hoe roa mianaka voadona ny 4-4 zay ny mavilanitra nitondra le izy de efa hita moa zany le raha matoa de efa nampidirina fontsy ohatrohatran'izay manome fitsarana de andray mifanazava de ohatra zay nge ty zavatra ty hoe maninona le izy sa reny anankitelo reny mavahany le raha da aloha katona kely impejy fa mety mbola noho an'izany ny mpaneho hevitra rehefa avy eo fa andray mavakely fotsiny tiry samina ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasarytsika zao fa nresantsika foana izy io ary misy ihany ny malagasy mba na de eo ary ny fahasairanana de mba fa misy efa mba niomana ihany zany hoe mba hisitaka kely na de mbola anatin'ny fotoana izay tsy manana hoe zanaka na zandry anao fanadinana baccalauréat zany de mba niomana kely mba hoe hisitaka ny toerana mahazatra mba miala sasatra ivelan'ny faritra misy ny avy any amin'ny faritra tonga aty andrenivohitra misy ny avy eto andrenivohitra mba misitaka kely manokana fotoana ho an'ny akondana zany ho amin'izany ina titsika tongavana ao anatin'ny hoe Madagasikara ao anatin'izany resaka fizahantany zany dia manany toerana zany ary raha ny fanadiadina zany zao de hoe am'ireo nosy dia azo lazaina fa miakatra ihany laharan'ny Madagasikara amin'ny hoe attractivité hoe mahasarika mpizahatany Madagasikara no ny antony ny fananana an'ireo zavatra maro samihafa faune et flore na le vazaha teratany frantsay zay isan'ny nalaza tamin'ny fanentanana amin'ny resaka kilalao tsaina tamin'ny fahita lavitra ary de Julien Lepers nafantatra tamin'le question pour un champion zany le tamin'ny TV5 Monde moa zany tena nanarahany maro an'le izy de misy fanadihadiana natao zany fanehoan-keviny tamina fahita lavitra teo tatoerana de laza mihitsy izy nareo nge tsy mahantry zany reto amin'le fiteny tsotra zany le izy nareo nge reto tsy mahantry zany fa tena manan-karena faune et flore amin'ny zava-maniry sy ny zava-mananany tsy fahita manerana zao tontolo zao ary tena marina io ary tena mivitsy aran'ny malagasy tena malala zany hoe trondromena saoana karazana saoana zany ny ramanavy sy ny sisa de betsaka ny olona de hoe hijery an'izany fotsiny manao zany chauve-souris zany de tonga aty izy amin'iny faritry mangoro iny zany iny faritry mavamina iny de isan'ny tena misy an'izany chauve-souris zany tena andihany mihitsy na maketry an-dasobe ary ianao de efa mahita an'izany de inona ny tiana ambara ao anatin'le izy eto amintsika nefa isan'ny ataontsika hoe secteur pourvoyeur de devis zany hoe lalam-piarina isan'ny loharanombola vahiny ho atsika isan'ny tena zava-dehibe zany satria tsika tena mila vola vahiny satria betsaka ny zavatra afarany eto na solika ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro kanefa tena manahirana be nareo mpandraraha miasa eo amin'ny sehatry ny fizantany io ary dia tena misedra fahasairanana amin'ny ankapobeny zany hoe raha ny kapasité atsika aloha zany fahafahana mampiatrano ny isan'ny efitrano atoriana de mbola lavitry ny tanjona ny fitondram-panjakana efa anangana hôtely 5 étoiles 5 étoiles hoe mety le folo le objectif atao anatin'iny fa amintsika miteny zao raha ohatra tsika mametraka tanjona hatrany amin'ny 10 mihitsy 500 000 touristes marina fa tsy tonga am'fotoana anankiray ireo fa raha ny ray apahdimy na ataontsika hoe ny 100,000 zany 5 000 fa tena nga manana zany kapasité na 5 000 chambre zany tsika ry tokony hafahamanana hiatranondreo olona zany le hoe mbola ezaka tokony atao faharoa
ny lalana mandeha amin'ireo toerana ataontsika hoe hitany ity zao mbo avy tany amin'ny faritry mena be sariny moa mbola tsy mivoaka zany tena amin'ny allée de baobab izy teny ankimony izy teny amin'ny any tena misy torapasika tsara zany nandehanany olona ty misy an'iren'le star international misy hoe princesse prince avy any andafy any tonga de so mandeha jet izy tonga de any amoron-dafy akafian'io fotsiny tsy resana tsony zany nitsinga na nitsingy rozy any avaratra io na nitsingy ary amin'ny faritra melaka iny zany a fa ny lalana makany aloha atsangory rehefa mandeha atsangory zany le ao indray ny ray de mandeha ny ray de za zao mba misy ale fahitalavitra tsy miankinankiray tsy maninona ny TV plus de misy ale tompony izy zany tena tia manao an'ity karazana raid de mitondra an'iren'le fiara tsy mataho-dalana kely tsy katikatatra le fahita mazavatra fa le ohatran'ny moto kodiarany efatra zany ohatran'ny moto be fa tena mahita an'le paysage ianao zany le tontolo ihany na toko raha falona andeha tany amin'ny RN12 iny zany le manao vangain-drano makany manantena de miporisaka hatrany Antolanary fa tsara le paysage ry zalahy fa nazara mbola nisy tsy nalehako tamin'izany lalana lyseona zany ao anatin'le fizarana ataony ilainy reny satria reny zany mampisokatra an'le hoe manana ny tokony izy ary tena tokony fiera am'izany tsika tena tokony manana tanana angaratsika ary reny de tokony hitarika nanokatra ny saina hoe tena misy fandrarana tokony atao eo amina resaka zany resaka secteur tourisme na anao transport fotsiny ianao na anao guide fotsiny ianao na anao resaka hoe restauration anao na anao resaka hotellerie anao zany tena mbola misokatra mbola lala fa de zay fotsiny de amboary aloha fanay zany amboary lalana zany mahatonga alaminy ny fandripahalemana zay mbola tiako atolabana mantsy ny foto-dravitra samy lalana aloha eo ndatsy fa ny resaka tsy fandripahalemana sy ny fahantrana sy ny ohatran'izany moa zany fandray eo ihany le izy a de ahoana ny atonga fa eo koa le mba hoe tosika betsaka ny tanora mba manana tetikasa zay tokony ho atao fa tena rehefa tonga eo am'le hoe inona ny filazan'ity hoe mandeha makany amin'ny banky mamandondomba-ravarana de coince aloha zany ny zana-bola efa tsy zaka ny zavatra atao nefa mbola mametraka barainga eo anatin'le hoe ndraindray misy nohony tsy fahatombanana ny instabilité politique sy ny sisy de miaohatra koa ny olona ho avy nefany a betsaka ny activité tokony atao ary zay ihany nisy any ataontsika hoe andresena an'ity fantrany ity fa ndraindray matsika ohatra ny tena hoe fanenjanenjika manao resaka boxa vava fotsiny isaka mandeha eto nefany a le fahantrany aty zany tena manao tiktok ny le fahantrana zany mandiny tena nefa iny a miasa ihany miasa hatrany zay no andresena an'le izy sa hoana ry tahina eny kramena parapatonga eny miandro vazo kramena moa filazankranomena de eo akatrea miandro vazo dia mitototona tena io toerany mandoto sy miandro vazo zany toerana fa enao tsy mahita an'le manina aty anao sinoa daholo le raha de tsara olona tonga any aloha satria reny afaka manofa nylay fiara tsara tsy hoe misy raha hoe raha tsy saina amin'ny mpampamanofa fiara fa reny no mahazaka nylay fiara tsara ohatrany hoe reny resaka hoe galopera sy ny katikatatra fa izahay aloha zany de tao anatina tomobilina somary kinofakinofaka de tsotrona bavaka tonga so matsara iava de sahotaka ny vavony nyvadika anakany any amin'ny fotany any fotsy aitsony